Cultura Radio. Nikipankanta zaray manolotra imena maso valiny natao tantarindromiseho sanganasany R Stefanuela ovelomny Manos Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nananjotosa rima ny fanantenana imena maso valiny natao fizarana voalohany vaovao ny tsy fandriampahalemana no anoizatsika ny vaovao nandrika ny raha ravarava ny tafika sy ny zandary tao amin'ny distrika ny Ambatolampo be ny aliny alakamisy lasa teo raha araka ny tatitra dia niady tamin'ilay lehibe ny dalo antsoina hoe Randrahona no ny avianjoloza mahatsiravina izao tena maherody ary tsy azo kasihana io lehibe ny dalo io ary tsy misangy izay mifanojo aminy raha araka ny tatitra ihany olona tena maherody ilay Randrahona ka na niady mafazy izay dia mbola ravarava ihany mariako eto aloha fa efa maty voadifitra indro izay izy nefa no ny herin'olotony dia mbola velona indray dia izao nandripaka ny ekipana Amapolona izao miantso ny mpitondra fanjakana ambony moa ny mpitany olofilaminana ny antoerana amin'izao fotoana izao satria fonga natao anatin'ny raim-pimasina ny zandary miisa 720 ary militera miisa 900 hatreto kosa dia mbola tsy nahitamba-olana ny andian-dahatarika Randrahona miantso anareo mpitondra fanjakana ambony izay amin'izao loza mianjady aminay izao ampio izay fa tena miady rery eny e sikivy nefa izay fa anatratra n'ilay filamatra hoe ho an'ny tanindrazana sy lalàna ary na dia mbola atao anaty ady azy izay amin'izao dia manantena fa andresy manaja mon capitaine lieutenant miaritra voahiraka natevin-daharana anareo ato Ambatolampo tompoko misaotra mon lieutenant capitaine Lucie mitoby zandary marim-pirenena ato Ambatolampo mandray anareo raha tsy mahadiso firy nareo ny tonga ao 5 lahy tompoko ok mialohan'ny rassemblement dia afaka manaritra ny entanareo any amin'ny salle aloha nareo e ao amin'ny salle 3-4 ary 7 ny voatokana andraisana anareo voaray mon capitaine zala salilo mitondra nitany dia ndao manaraka anahy reo zany ro ataona amin'ny salle 3-4 ary 7 akoatra ny ady amin'ny tarika Randrahona dia inona koa malaza te aminareo aty mon capitaine hatreto aloha dia io ihany malaza ary zandry ary tena ady mangotraka mihitsy izy io amin'izao fotoana izao zany ve raha tsy mahadiso inona avy izay mipaikady fanoentinareo fanandrinana taminy tsoriko aminao aloha lieutenant fa raha za ihany dia efa lany vala tanteraka efa tsy nataonay mantsy izao karazana stratégie izao mba handresanay azy fa dia miala maina aloha hatreto e nefa rahanay aza moa fongana tsy misy tsony nanaovany azy e courage anao capitaine ary koa tsy tokony ho kivy zany anao fa mila risika hatrany e aza diny fa miankina aminao mpitarika mantsy ny mety handresina na aresiny tafika entinao te hiteny zany ianao hoe tsy mahay mitaritafika aho tsy zany ka fa mbola misy ezaka takina matoa mbola tsy nandresinareo e ary etsy zay fanoana aminareo mba natrotran'izay ezaka izay atonga antsika azo fandresena ok ary mahazo mandeha aloha ianao fa mbola andamina amin'ny programme mission antsika manaraka ary
Vorremmo capitaine. Da. Fa maninona zany dada mba miala amin'ity asa ratsy amin'izay e. Fa inona koa mahatonga anao teny amin'izany? Ka dada ngeniteny hoe tsy mahita ny dadana sy ny nandozany dada ary ny fanendrehana sy ny famesikendrehana sy ny tontolo na tonga ny dadana nanao totaly izao e. Dia efa tonga efa ampelatana ny dada amin'izao ary efa maty koa tao ny tontolo. Dia maninona amin'izay moa zany raha hoe miala amin'ny asa ratsy io dada e. Aza dia mampimery e Bonia. Eny fa misy fahamarinana any aloha ny volavana teo e. Kanefa anaka asa anao takosoa be dia be ty a. Tsy azo-kalana mihitsy. Antsay kosa e. Tsy zany dada. Fa na tsy ho tiana intsony ary Bony tsy hampitovana eto be zany. Fa inona zany ny tena tafiza ny dada n'ity asa ratsy ty e. Betsaka ka. Tsy laza fotsiny hoe raha tsy tia asy ty a. Tsy nahitanao intsony. Raha tsy tia asy ty ihany koa tsy mba mpanambola be toy izao. Tsy voatanisako eto ireny azoko tamin'ity asy ty a. Nefa nery dada ka misy farany daholo ny rehetra atao e. Ka tsy aleo ve mba mandeha ny tena mialohan'ny tsy hahatongavan'ilay tena farany? Tsy voahodinao amin'izany mihitsy ary Bony a. Ny fantatro izao dia manohy ny asa koa. Dada, tsy mba afaka ny hainao anahy mihitsy ve zany dada e. Raha mbola izany resaka izany no averinao amiko a. Dia miala tsiny afa tsy afaka ny hainao mihitsy a. Ary eo anao fa lasaka. Dada, miverena aloha ka. Ono ary sera tsy mahadiso. Oe ahoana izay mademoiselle? Firy taona izay ianao niara-niasa tamin'ny dada? Ay ve, efa elaela ihany mademoiselle. Zany a? Mbola boay kely vao 5 taona dia efa niara-niasa tamin'ny rainao. Kanefa izao efa 13 taonako. Tena ela tokoa izy zany. Ka izay ny ho ahy. Dia ono ary se? Mino anao ary mademoiselle. Afaka mba lazainao anahy ve ny antony maharesy lahatra anao nanao dahalo? Dia ina koa ny antony tena mahatonga anao tsy miala ato mihitsy? Nahatonga anahy dahalo ve? Satria mafy ny fiainana aloha ny valin'izay e. Dia za raha nahita ny rainao tamin'izaniko dia risika tokoa mivoay kely. Ny mahatonga na tsy miala ato indray dia izao. Inona ry se? Mahafinaritra aloha ny miara-miasa amin'ny rainao. Ary koa efa betsaka ny soa azoko tamin'ity asy ity. Na dia asa ratsy araky ny filazanao azy izy dia nahitako soa foanako. Ny hafarany moa dia nanaiky niara-iasa taminy ahy. Ary tsy maintsy manao fanekena sy vera ranom-bazimby ery amin'ny toby ery daholo. Ary raha vao mivadika amin'izany izay dia mazava ho azy fa lasa kely ila. Na koa misy zavatra miatra aminay e. Vela ranom-bazimba hoe? Eny mademoiselle. Ary dadanao iny mihitsy aza ny tsy mba azo sangina amin'ny resaka matotra taony. Ny azy rehefa izay mantsy dia izay. Mahazavy amiko ny tsy mahavohodikolohan'ny dada hiala amin'ity asa ratsy n'ity intsony. Efa nanao velo ranom-bazimba koa izany izy raha azoko tsara. Dia inona re izany ny ataoko hoe? Raha ny hevitra hitako mon kapitaine dia aleo tsy opération aloha ny avy dia ataontsika fa fanampiana amin'ny mponina iambina amin'ny fananany a. Zany hoe mandefa tafika zandaritsika isa-pokotany mba hanampiana amin'ny mponina ny atoerana, mba ialana amin'ilay hoe tsy mandray andraikitra mihitsy ny fitondram-panjakany sy ny sisa e. Ohatra mety koa zany azamby a. Ka izay ny ho ahy e. Ary karazany hafinaritra ihany tsy raha miasa raha izao no karaha mahefa-piany sy ny fanazany eny no entina sy ny mpitondra dia mahafinaritra foana ny fiaraha-miasa e. Ie,
ka ahoana sy ahoana azy zany no andaminantsika azy e. Ataontsika karazana fanampiana le izy, izany hoe miainga avy eto amin'ny distrika dia midina mankeny amin'ny commune ary mifakatra any amin'ny fokontany. Dia maharitra afiliana nefa nanaovantsika azy io ka. Mandra-pilamindaminy ihany aloha dia atao an'izay e. Raha mandinika eto mantsy dia tena azo tanterahana le eritreritrao, kanefa mety ho sarotra ihany koa ny anatanterahana azy a. Fa ahoana kapitaine? Ny antony a na dia fantatr'ireo dahalo aza hoe misy tafika sy zandary miambina ny tanàna, dia mety tsy ahasakana azy akory izany. Efa mahatoky tena loatra mantsy izy ireo ka dia sarotra ny adivana aminy. Tsy misy mangenty tsy andramana izany anefa ary kapitaine. Manana riska sy dia herim-po be ohatranao izao ihany koa anie ilay tovim-piara-miasa tamiko tato taloha e. Nefa indrisy fa tena ho fin'olona tsy fanina tsy mahatahotohy tsy nanana ny atra. Mety ho sarotra ny anatanterahana an'izany eritreritrao izany koa. Dia inona izany ny atao e? Ohatra ny lasa fampienena eto fotsiny tsika nefa hanao mission anie nandrahana anay aty ry kapitaine. Mila fantarina tsara aloha ny adversaire ry zandry a. Fantarina izy hoe iza marina dia inona ny tsy ambara-terony, dia izay tsika vao miady aminy. Mandeha nefa ny fotoana ry kapitaine, ka tokony tsika tsy ho ela fiketrika mihitsy. Tantarindro miseho sanganasany R. Stefanuela Novelomini Mano Judith lahatry ny avo miaraka tamin'ny Joseph Ratizaparana Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana Imena maso Valiny Natao